mbola faly mandroso ao anaty tokantranonareo indray amin'ity fandarana libre antenne andiany efa maromaro anio ity isorana ianao mpanaraka ny gazety Basivava eto-toerana sy any ivelany. Isorana ihany koa nefany ireo mpanaraka ao amin'ny télévision M24 canal 48 ao amin'ny local moa zany misy anazy fa mbola tsy anatin'ireny bouquet satellite reny ihany koa fa tena zava-dehibe dia mpitarika ny atoko politika Madagasikara iray na hoe mira alao angamba aloha ny ampahafantarina zay sady miaraba anao koa tonga soa fanteliny ianao teto amin'ny fandarana tompoko. Saotra betsaka Rija dia misaotra anao ihany koa tamin'ny fanasana amin'ity androany ity hiaraka hitafa-sidinika eto tsika dia miaraba ny mpijery sy ny mpanaraka nyity fandaharanao ity ihany koa amin'ny ankapobeny. Voalazanao le izy teo politologue ny tenako expert ny étude diplomatique ihany koa satria ireo zavatra anankiroa ireo zany ny tena nalaliniko hatramin'izay mandrakity ny androany. Tsy mety tapitra moa ny zavatra atao anatin'ireo sy ny hoe recherche atao anatin'ireo satria mivoatra foana amin'ny politika, mivoatra isan'ora ny diplomatie dia izay zavatra izay zany tsy maintsy maharaka an'izay ianao na ato anatiny na ivelany. Dia hiresaka mikasika an'izay fanandrify amin'ireo tsika amin'ity androany ity zany dia mbola mamerina ny fisaorana amin'ny fanasana ny tenako hanazava mikasika an'izay ary hoe resaka mikasika ny mira zay eny vao tsy ela moa zany zay no nanangana ny mira, manana zay site web manao karazana adhésion zay en ligne amin'ny alalan'ny site web satria anisany hoe manana politika zay ampivoarana ny fiarahamonina zany hiditra any amin'ilay numérique. Afantaranao zany hoe iza aby tokoa no olona miaraka aminao, olona pombanao, resy lahatra matory ny olona reny zany miditra resy lahatra izy anatin'le mira amin'ny ankapobeny sy le zavatra avoakanay sy le efa manomboka voizinay amin'izao. Atoko politika mira ataoko hoe atoko politika satria anao diplomate politologue ihany koa. Ny atoko politika eto Madagasikara mazaka somary tsy dia hita loatra le atao hoe foronana raha ho any amin'ny tany mandroso tsika dia misy ny atao hoe gauche droite eny ohatrohatran'izay zany. Aiza ho aiza kokoa amin'izay misy anareo aty amin'ny atao hoe ambonimbony droite ve nareo sa aty amin'ny gauche kokoa raha ny zava-misy sa hoe eo ampovoanboany satria raha ho an'ny politika eto Madagasikara dia ialako tsiny tompoko fa tena ataoko hoe vitsy na ataoko hoe mba tenenako hoe tsy misy ny tena manana an'izay etika gauche droite zay tompoko. Sarotra izay mamaly an'izay resaka ataonao izay Rija satria amin'ny tenako aloha voalohany indrindra aloha izaho malagasy voalasa politologue. Misy an'ilay hoe classification des partis politiques ry zareo frantsay zany ny tena namolavolany ao ary tena hoe anatin'ny zareo frantsay zany tena hoe classifie an'io zany hoe ataony mifanandrify amin'le classification an'le parti politika daholo ny ataontsika fandrefesana ny politika voizin'ny parti politika any amin'ny firenena francophone, firenena efa nijanahany ohatrany hoe mifanandrify amin'iny. Zavatra misy koa nefa ny eto Madagasikara tsika manao copier-coller mandika fahatany an'le constitution any frantsay dia tsika nefa raha ny tena marina misy ireo classification ireo eto Madagasikara. Raha ohatra zany ka hoe tsinjarana ohatran'izay le izy ataontsika hoe ohatranay zao mivoy an'le hoe karazana dinam-piarahamonina ny antoko politika. Zay dinam-piarahamonina zay nefa tsisy zay amin'ny ry zareo frantsay. Gauche kokoa ve zany? Eny gauche zany raha hoe amin'le classification an'zareo fa raha oharina amin'ny antsika malagasy zany ataontsika hoe zay dinam-piarahamonina zay resaka mikasika na fifanarahana. Io zany mbola tsy tonga tsika any amin'le hoe tena conservatisme no voisina. Tsy mbola tonga any amin'izay koa.
De ny zavatra tiako tenenina nefany raha hieritreritra an'izay tsika de tsy tonga mihitsy tsika, tsy ho avy mihitsy tsika any amin'le hoe inona le fototra hijoroantsika eto Madagasikara. Reny zao nisy ny fokon'olona reny ange anatina classification reny afaka atao hoe tonga any amina extrême droite reny ny hafarany am'le hoe resaka ohatran'ny hoe fivozanao zany fitiavan-tany rasana mety iopefy aza ny olona, mety ho lasa tsy ho tia vahiny ohatran'izany sy ny karazany zany ao anatin'le socialisme. Fa nisy zany teto Madagasikara satria ireny zao de efa netiny nataony tamin'ny andron'ny général Ramanantsoa hoe misy olona nitondra ny ministeran'ny ati-tany de mivoy mihitsy izy any resaka fokon'olona. Nanaiky an'izay ny mpitondra matoa izy any voy an'izay, nanaiky ny mpitondra hoe mety io ataonao io, zany hoe lehibe ny fe azy mivantana tamin'izany zany ny général Ramanantsoa de nanaiky mihitsy hoe voy izy le resaka fokon'olona, voy izy le resaka fiarahana miasa amina amin'ny firenena socialiste. Ohatran'izany zao le izy zany zavatra zany zao tsy ho voadikanao mihitsy zany hoe ny resaka fokon'olona zany tsy ho voadikanao mihitsy zany amin'ny teny frantsay na amina hoe hijery voambolana inona amin'ny madikany ity. Fa zay ny zavatra niraisin'le olona. Zay koa mandray an'izay hoe ny resaka politika raha ny tena izy eto Madagasikara de resaka dina fokon'olona, dina fiarahamonina. Anisan'ny malaza azy daholo zany satria nisy io nge misy fotoana misy mivoy fa tsy tantaratra. Ohatran'izany zao ny fitondrana teo aloha nisy hoe manao velirano tsika. Zany hoe misy sujet anankiroa matoa ianao manao velirano, misy olona zany ampanekenao, ampanantenanao de manao velirano, zavatra fataon'ny malagasy zany velirano zany tsisy madikan'izany koa. Fa efa zavatra ohatran'ny hoe pratika tanatina fiarahamonina malagasy zany hatramin'izay amina hoe fifanekenina olona anankiroa, na hoe mpitondra io na olona ataontsika hoe misy koa hoe olona mpiziva, olona mpifato-drà. Rehefa tsy misy parti anankiroa zany io farafahakeliny, tsy maintsy misy sujet anankiroa zany farafahakeliny mandray anjara. Zay zavatra zay zany tiako ahitsy foana ty Amboaloha hoe aleotsika tsy maka référence amin'ny zavatra ataon'ny reo firenena any Occident mihitsy. Satria ohatran'ny anay zao de zay mihitsy tsorina ety Amboaloha, zay tsy miandrandra an'izany hoe fanampiana avy any Occident zany. Zay tena tsy mila an'izany hoe Madagasikara hieritreritra zany zao amin'ny hoe za mahazaka solofina antenaina mpitarika ny politika miry. Za zao tsy za zao mihitsy andeha hieritreritra hoe ahoana ny ampandrosoako an'ity Madagasikara ity de hiandrandra vahaolana avy any Occident ohatran'ny ataon'ireo rehetrarehetra reo. Nakaiza zao Madagasikara apahany fotsiny no anina amin'izay zany ataontsika hoe apahan'olona na tokon'olona no misitraka an'izay hatramin'izay ka hatramin'izao nefa ny koa reny olona reny tsy nakaiza. fa tsika ve tsy teo amin'ny repoblika faharoa ve mazaka tsy efa nitodika tany Antsinana na inona zany le atao hoe vokatra ary raha tamin'izay repoblika faharoa zay nisy tamin'ireny hoe paradisa socialiste fa lam'izany tsy nitodika tany Antsinana antsika satria hafa le contexte, idéologie no nitohana-tsika. Zareo fotsiny zany hoe firenena tratsy hoe naka ny tena hoe ny ataontsika hoe inona ty izy teo, ny akamarony le firenena nirona tamin'ny socialisme zany de ny akoatran zareo firenena any Occident, na izany na tsy zany tao anatiny Berlin Est anisany, zany hoe efa tany Europe andrefana zany. Tsy de tany amin'izay loatra fa le hoe nisy idéologie teto amin'izao tontolo izao nanohana an'izay tsika fa nety tamintsika zay zavatra zay satria mahatonga anahy hoe nety ny fiarahamonintsika ninona lazaina miainga ambina resaka fokon'olona io foana sy resaka fiarahamonina io foana. Tsika tsy ho lasa hoe individualisme mihitsy no vozina eto Madagasikara satria tsy ety amin'le fiarahamonintsika mihitsy zany zavatra zany. Zay le zavatra tiako ambara mikasika ny hoe inona ny tena foto-kevitra lehibe ijoroan'ny mira de zay zany hoe
fotoka ijoroanay zany amin'le fironana, zay ny tena malaza azy. Fironana ara-politika, ara-diplomatika, dia ny fiarahana amin'ny Russia, fiarahana amin'ny BRICS, fiarahana amin'ny misy an'le hoe organisation de coopération de Shanghai. Anisan'ny matanjaka akory zareo, anisan'ny noyau an'io koa i Russia, Chine, anisan'ny noyau an'ny BRICS ihany koa i Russie. Zay zavatra zay zany ny tena hoe voizinay ankehitriny, satria betsaka ny efa firenena, tsy hoe betsaka, ireo firenena ireo zany anisan'ny misongadina amin'izao, satria tsy bipolaire intsony tsika na unipolaire, fa anatin'le hoe izao tontolo izao maro inona ty izy teo, maro tondro izy izy ny malaza azy. Hotapaha kely eo amin'ny resaka le hoe zotra izora mira i Mazaka, hotapahana ve izany ny atao hoe fiaraha-miasa, ny atao hoe collaboration zay malaza azy amin'ireo firenena tandrefana rehetrarehetra, satria ny tenena hoe tsy hiara-miasa mitandrefana ny fifamatorana nefa somary efa hitako hoe lalindalina kely. Hotapahana ve zany ny fiaraha-miasa rehetrarehetra ozy zany hoe fiaraha-miasa mitandrefana rehetrarehetra hoe hotapahana daholo fa tena hoe todika any antsinanana kokoa. Zay indray aloha somary lavitra, satria tsy zay le izy, satria voalohany indrindra ny fifandraisana ara-diplomatika hafa zany hoe resaka représentation diplomatique, iny misy foana iny, io le reny mantsy le antsoina hoe diplomatie classique. Diplomatie classique zany no anatsoina an'ireny hoe manana solon-tena isaky ny firenena, na ny firenena miady aminao mety mbola misy solon-tena anao any, mandamina sy ny ohatr'izay. Amin'ny diplomatie indray tiako resahana satria mahaliana be le eny amin'ny diplomatie ange ny tena nilana ny diplomatie de fiaraha-miasa amina ataontsika hoe situation mbola misy fandriam-pahalemana, tsy amina ady io, na misy ady koa nefa ny azy amin'ny diplomatie, zay mihitsy koa no nanasiana ny diplomatie, hoe andravonana ady hoentina ny ambony latabatra mba hanatsarana ady na hitadiavana inona ty karazana vahaolana, amina hoe na hoe koa hoe tonga de misoroka ny sina ady. Zay zany izy diplomatie tena klasika zay, zany hoe manao an'izay ny firenena rehetrarehetra, standard zay eto amin'izao tontolo izao. Zany tsy ho voakitikanao mihitsy raha tsy hoe misy mihitsy ny fandravana le inona ty izy teo relation diplomatique, hoe tena mifoanana mihitsy, satria noho ny antony ohatra hoe io, ohatra resaka Burkina Faso zao voaingana hitantsika hoe nanapaka ny fifandraisana ara-diplomatika izy amin'ny frantsay, ny argument Mali koa ohatra nefa ao anatinatiny zareo Sahel reo possible zany reo andeha daholo, fa le hoe tsy maintsy manana argument mantsy anao hoe inona, ohatrany hoe raha raisiko tsotsotra miala tsiny amina resaka fanomezana ohatra hoe hanao divorce le olona, misy antony ange ny fanaovanao divorce, raha vita soratra sy mariage ianao, na hoe vita soratra ara-dalàna ianao, hoe ara-panjakana, misy antony koa ny hoe manao divorce ianao, fa tsy hoe tonga de te hisaraka anao de misaraka, de manao an'izay daholo ny amin'ny diplomatie ihany koa. Zareo zao ny argument ny resaka souveraineté, hoe miditra anao zany amin'le de raha tokantranon'le olona mihitsy de tsy zakan'le tompon-tany de ravain'ireo zoany mihitsy manao an'izany. Inona Mazaka somary efa miditra resaka diplomatie satria ianao de diplomate zay no itononako anao, satria zay malaza anao hoe diplomate ianao, mpianatra diplomatie. Rehefa zavatra ohatr'ireny Mazaka, ohatrany ahoana zany ny fisehony, tsy mahazo mifamezivezy tsony ve zany amponina, sa hoe resaka varotra, inona le tena hoe tratra le rupture ao anatin'izay? Ny tena marina zany le resaka mikasika ny zavatra ara-dalàna rehetra fifandraisana ara-panjakana, iny tsisy iny, fa ny hoe arakaraka io zany le hoe karazana fepetra na le mesure raisan'ilay firenena. Misy zany hoe miaraka amin'ireny zany, miaraka amin'ny accord rehetrarehetra tany aloha mikatso daholo, ataoko hoe na ny resaka fifanampiana na ny resaka accord zany miantona na hoe tena
ialan'ireo mihitsy le akôro iny afaka avadika mihitsy iny zany ohatra hoe nanana trano ianao taloha ohatra anafanjakana inona ty anafanjakana dia afaka ivadianao mihitsy iny afaka ivadianao iny satria efa tsisy tsony zany le ordre diplomatique amin'ny ankapobeny mihitsy zany potika misy zay zavatra zay manao an'izany ny olona mivarotra fananan'le firenena ny olona mivarotra ataotsika hoe confisquer zareo ny zavatra rehetrarehetra afaka amidiny afaka ampiasainy arakaraka zany raha atao Burkina Faso manokana ny alakotsiny Total resaka mpandraraha solika moa zany no tsy nalainy le izy fa nividiny zany hoe azo eritreretina ve zany eto Madagasikara hoe misy kompania solika anankiefatra eto Madagasikara de rehefa tapitra zay any farany le fiarah-miasa amin'ny la France de mety hoe mba ho atsika kovy zany reo sarotra mamaly an'izay satria zay teneniko any Rija zay hoe samy manana an'le mesure raisiny le fitondram-panjakana hoe raha eto amintsika ve misy raha hoe tonga amin'izany ve de mety hoe izay koa zany ny saro isika any irinana hoe tsisy an'izany fa na tsisy zany ve de afaka atao koa nefa n'izany zavatra zany io zany arakaraka le fitondram-panjakana misy eo amin'le firenena manao an'izay nefa ny olona koa tsy hipetra-potsiny satria misy an'le hoe fait miroir amin'ny diplomatie effet miroir ohatran'ny hoe mijery fitaratra de mahita ny sarinao anao zany hoe famaly symétrique le izy amin'ny diplomatie moa ny antsoina hoe mesure de rétorsion zany manao famalinana iny ianao misy io zany hoe symétrique misy asymétrique diplomatie ohatrany hoe raha nandroaka olona ray ianao amin'ny diplomatie de mandroaka olona ray koa ny olona valin'iny symétrique zay satria ohatrany hoe raisiray mibaolina hozy izy ny fitenenana fa raha hoe mandroaka ray le olona mandroaka folo le firenena am'le diplomatin'le firenena zany ny ray mandroaka anankiray ny ray mandroaka folo efa asymétrique zay izy amin'ny diplomatie de izay le teneniko anao hoe arakaraka le mesure raisin'ny firenena tsirairay io satria misy io zany tena hoe imprévisible mihitsy tena tsy hitanao ohatrany hoe tsy voahevitra mihitsy zany hoe inona le zavatra ho avoakan'le olona ohatran'izay hoe rapitso na rafakapitso zay zany le zavatra misy amin'ny ankapobeny mikasika ny diplomatie io za moa lasa manazava kely amin'ny voaka amin'le malina be le izy tena marina zay zany ny zavatra misy aloha hiverina kely amin'ny miritsika satria mira aloha zao no resantsika satria mahaliana be hoe mazaka manana atoko politika ataoko hoe atao politika tanora nefa mino fa atao hoe moderna satria tanora nareo diplomate zany hoe misy zavatra ngeda be zany eo anatin'izay sady diplomate no politologue fa tsy mitovy any eritreritra hoe misy ny sasany hoe olona tsotra fotsiny de fikambanana kely eo fa zao le fanontaniako mazaka ny fitondrana de efa somary nanipinipy tesy nanao mpimaso rehefa hita tamin'ny zavatra nataony fa somary mitodika metsinanana ianareo ve zany miara-miasa ao anatin'ny fanjakana sa hoe mba mitovitovy le fijery ao milany de sahaka tompoko mitovy le fijery de olona mitovy fijery mantsy tsy voatery miara-miasa satria maro ny lalana misampanana mety hoe tsy tafara-dalana fa le tanjona anankiray de tanjona anankiray tiako tenenina eto zany de le hoe fiarahana amin'ny Russie indrisy eto Madagasikara iresaka mikasika an'le hoe inona le politika diso satria mahita zany amina hoe maha-politologue ny tenako sy ny fahafantarako an'ny Russie satria io Russie io no tena hoe tao foana ny parcours zany na ny fahafantarako an'i Russie zany tsy midika hoe tsisy firenena fantatro sy ny anona fa presque fantatro firenena ataotsika hoe ireo moa zany tena base amin'le politika sy le diplomatie reo firenena 5 anatin'ny conseil de sécurité ireo zareo ohatrany hoe mpikambana maharitra anatin'le conseil manana droit de veto ireo zany
tokony ho voafehanao reo fantatrao. Ataontsika hoe manomboka any amin'ny manomboka akatra any amin'ny zaida. Tokony ho fantatrao reo am'le politika zany sy le am'le diplomasia. De reo koa no tokony ho arahana zany hoe inona le tena politika amindreo, reo dimy reo. De ny zavatra tiako tenenina, misy zavatra tsy lôjika ny am'izao misy an'izao fanavaozana zao. Zavatra tsy lôjika voalohany de zao, ary tsapan'ny Rosianina io, hitan'ny zareo io, hitan'ny Sud-Africain io, hitan'ny filohan'ny Afrika Atsimo Ramaphosa io, fantany io hoe manao politika misabaka atsika, tsy misy le zany le tena le hoe orientation, la le ligne directrice. Arahanao mazava hoe tena miaraka am'ireto zao, miaraka am'ireto zay zao, de hita taratra. Satria le lôjika tsy mandeha tonga de tsoriko aminao zao, azavaiko le izy. Tsika tsy manenjika zahay zany, tsy natao, tsy nivolavolana anenjika, fa nivolavolana zay anao kritika, ary kritika scientifique. Satria ny politologie nge science izy, vao miteny ianao logos de efa science daholo zay. De ny zavatra tiako tenenina, mitodika amin'ny Russie tsika, fa tsy misy olona anankiray ao spécialiste any Russie, na ny ray aza tsisy. Azavao aloha ny vao naniry diplomate tsika nakany, atao hoe manao foana ve zany le fanjakana raha nanendry Andriamatoa, ialako tsiny Andriamatoa niasina Andriamanjato atao hoe solon-tenatsika, ambassadeur-tsika any. Tsy any mantsiny le amaliko an'le fanontanianao, fa any am'le hoe miara-miasa amin'ny Russie tsika zao. Zany hoe lenao eo an'le pouvoir eto Madagasikara ny resahana. Akoatran'izay ambiny daholo ahoana ny diplomasia miaraka amin'ny frantsay, miaraka amin'ny Rosianina, miaraka amin'ny Sinoa, ohatran'izay. Ny zavatra tiako hazavaina zao de tsotra. Ny zareo firenena tandrefana, na zareo firenena any Occident, raha tonga aty Afrika izy na aty Madagasikara, de efa fantany io, fantany aloha zany Madagasikara hoe sy Afrika. Satria reny olona reny zany tena spécialiste any Afrika mihitsy matetika. Averiko foana ty zavatra ty. Mba ho antsika tsiny rehefa anatin'le numerika zao, mikirakira tsika zavatra nany hoe any amin'ny réseau social, na Facebook, ohatran'izay indrindrandrindra nikirakiray ny akamaroan'ny malagasy, na any amin'ny site web any, mahita tsara nareo, tokony mijery nareo any amin'ny internet hoe iza marina reto olona diplomate tonga eto amintsika eto Madagasikara reto. De jereviny amin'ny sitan'ny ambassade de France. Fa reo olona reo sady politologue reo ny diplomate. Efa politologue reo. Azavao kely aloha ny diplomate fotsiny zany, tsy hoe natra diplomate fa tena mahay politika. Mahain'ireo io, hain'ireo fantatr'ireo de jusqu'à zay da Madagasikara sy Afrika. Tsisy miafina am'ireo eo ta Madagasikara. Zany hoe ny olona zany amina diplomasia, zay no ataony. Midiranao amin'ny sitin'ny ambassade de France rehefa be de hitanao daholo ny parcours-n'ireo diplomaty, chef de mission diplomatique rehetra hatramin'izay eto Madagasikara. Hitanao reo hoe sady mianatra politologie izy, anarany manokana ankoatran'le diplomasia. Matetika zany reo ohatran'izay, na ny tenako koa ohatran'izay. Nianarako ela io politologie io, nianarako ela koa io diplomasia io, anankiroa ny fianarana nataoko. Ohatran'izay daholo reo presque reo diplomate reo, diplomaten'ny zareo firenena tandrefanareo, indrindrandrindra ny frantsay, aty amin'ny Afrique francophone ny teneniko. De inona am'izay ny antsika malagasy, nisy fotoana aloha Madagasikara nandroaka attaché militaire any frantsay. De hoe izy manao zavatra ohatran'izao, nanakorontana fanjakana amin'ny resaka inona ty, resaka fitsokolovana sy ny karazany. Tsy haiko mety zay zany natratra azy, fa na izany na tsy zany, zay ny mission aneto. Fantany Madagasikara matoa izy manao an'izany. Zany mety zany le zany. Mety zany amin'ny diplomasia, mety daholo zany, zany mihitsy ny asan'ny zareo.
fa ianao zany no mahita hoe tia ve mivoana zany am'le zavatra am'le mission ataony am'le resaka diplomatie. Tsika malagasy tsy manana an'izay. Tsika tonga de représentant classique. Tonga de hoe ary fa misy ambassadeur zany de zay. De andeha am'izay zany tsika hitodika am' Russie. Mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra ilainao ny olona mahay an'le politologie. De ahoana marina io Russie, ahoana ny fomba fiarahana miasa amin'io. Izavy le contre ny Russie eto am'izao tontolo izao, tsika koa latsaka anaty arina ray miaraka am'zareo. Inona le zavatra ho ataotsika? Ilana zany diplomaty, ilana zany olona politologue. Eto Madagasikara tsisy ao alaivo ny listan'ny olona hoe nandeha izy tamin'ny voalohany nanao an'le gouvernement nanendry tamin'ny voalohany. Misy prime ministre voalohany. Tsisy na olona anankiray spécialiste any Russie, tsisy olona mahafantatra any Russie. Nefa ianao ino le noyau an'le pouvoir hoe ino le andeha hiara-iasa ary miaraka am'le filoha. Nandeha indray ny fanoroany. Efa tany prime ministre Mamitona. Tsy midika zavatra zany. Voatany izy voazatany natany izy nataotsika in-polo tsy in-jato. Fa atao zany amin'ny diplomatie raisinao foana le olona satria fa manana tsika any am'le hoe effectivité des pouvoirs. Any hoe fa effective zany, efa effectif zany zao ny pouvoir, feno tanteraka izy, tsisy hoe olona andeha contre anao tsony ao, hoe tsy ara-dalàna ianao. Noho izany ianao tsy maintsy raisin'ny olona anao am'le diplomatie. Jery zao tontolo zao. Zay nge le andrefesana an'le fahefam-panjakana. Ary reo zany na mandondom-bomba baravarana ianao mandray foana ny olona. Zany tsy midika hoe ianao tena hoe tafalatsaka anatin'le tena fiaraha-miasa. De mandeha indray le gouvernement ty, tsisy olona ao. Inona ary zany le zavatra ho ataotsika? Miaraka Mamitona. Gouvernement tatarian'ny prime ministre Mamitona. Somary manahirana kely anahy mazaka, tapahako kely mazaka. Raha zavatra resahanao zany de misy atao hoe fiatsaram-belatsia. Ve izy zany ary efa tsikaritr'i Russie ve zany io zavatra io? Fantany io. Firenena matanjaka izy, fantany ny zavatra anina eto. Zany tsy midika hoe tsy hiara-iasa aminao izy. Fa fantany io. Zany hoe tsy tena tokisany ve zany firenena le fitondrana malagasy mitsoratra. Tsy tena tokisany io. Hita io zany amina point hoe raha olona mandrefy zany, raha ohatranay zany am'le diplomatie, am'le politologie. Mahita zay, mahita indisiny zany zay. Mba meo kely anay atao hoe mivaoka mpanaraka izay mpanao gazety hoe ohatry ny ahoana le tsy atokisan'ny Rosiana, tonga izy na me engin na me fitaovana ara-miaramila, nandefa mihitsy izy atao hoe mpampianatra ana formation ana resaka miaramila, aiza le tsy atokisany efa miaramila ary ny miara-miasa. Ka ny fiaraha-miasa nge resaka intérêt de ohatrany hoe karazana intérêt inona zany e? Mifamaly. Tombontsoa mifamaly zay le hoe intérêt réciproque ny amin'ny fifandraisana. Na amin'ny diplomatie io, na amina resaka fitondram-panjakana io. De za amin'ny ankapobeny zany ny intérêt misy fiantraikany am'le firenena. Vao miteny ianao hoe firenena, efa vahoaka zay. De misy zavatra prioritaire zany tokony hoe irahanao miasa tsy mitovy ny ataotsika hoe fitondrana teo aloha. Resaka raha miaramila zany ataoko hoe fiaraha-miasa traditionnel zany amin'ny na tamin'ny sovietika na amin'ny rosiana. Satria voalohany indrindra fitaovam-piadintsika malagasy ataoko hoe eo amin'ny 75% izy am'izao. Mbola rosiana. Ohatra mbola rosiana, mbola sovietika. Kalaknikov. Zany zao mbola mandeha ho azy zany zavatra zany traditionnel zany zay. Le fifandraisana any amin'ny sehatry ny resaka raha miaramila ara-tafy. Fa inona le prioritaire ho an'le vahoaka, ho an'le malagasy? Ino le fiaraha-miasa ho atao? Za tsy manmety ny rosiana. Satria itsika malagasy ny tokony manana zavatra atolotra, hoe reto ny ilainay. So de efa natolotra fa araka ny teneninao hoe tsy manana le fahatokisana tsony le rosiana de izy ny hembotra ohatra. Tsy fahatokisana, tsy ampiseho an'izay ny olona.
io raisinao foana amina fiainana andavanandro ny fiainana amina firenena na fifandraisana amina firenena satria raha misy olona tsy atokisanao tsy ampiseho an'izany ianao satria tsy ahafantarana an'izany mihitsy aza no ataon'ny olona fa hita zany ny amina resaresaka indisy misy olona mijery an'izany misy zavatra zany tsy atokisan'ny olona anao ohatr'izay le zavatra tiako tenenina fa ny zavatra zay zany amafisiko foana hoe mila base tsy inona le zavatra mandeha satria zany zao na aminao indray zao ny apetrako ny fanontaniana hoe mino ve ianao fa ataontsika hoe andeha any amina fifidianana ohatr'izany fa reo olona rehetra anatin'le fanjakana amin'izao reo hoe tena sira ve ianao fa ataoko ena 80% reo tena hanohana ny Russie ary tena hanohana ny filohantsika amin'izao amin'ny resaka Russie hoe toka zany de zay miaraka amin'ny Russie io mantsy mila apotra io fa tsy hoe fiarahanao amin'ny Russie de hoe lasa ohatran'ny hoe zavatra mandeha ho azy fa mila apotra io hoe de tokoa zay miaraka amin'ny Russie iza le anatiny io anatin'io noyau-an'le fahefa-panjakana mihitsy iza avy tena manohana vereo za miteny aminao fa tsy manohana zany reo 80% zany aza betsaka zany teneniko anao zany satria mijery an'izany zay mijery an'io zay onao mazaka ny ahy zany le zavatra tiako apetraka sy hoe tiako resahana de hoe mba efa nomenareo amin'ny madiplomaty anao amin'ny matao hoe satria raha tsy diso ainao nipetraka tana Rosia tany koa de nyfanontaniako de zao mazaka mba efa mipropozenareo lakotsiny amle teny baiko mipropozenareo ve tamin'ny colonel Mikael izay mpitondra tsika akehitriny zany satria raha ny fomba fiteninao zany de tokony farafaratsiny misy olona mafeha le Rosia enao ao anatiny ary olona vitsy eto Madagasikara ny tena hoe mafeha zany resaka diplomasia tatsinanana zany sy ny resaka politika tatsinanana enao ao anatiny so de mba fotoana zao anatonanao any avoloa hoe colonel Mikael mba te zange manana an'izao so tsy fantany akory ary zany voalohany indrindra aloha tsy zay le fomba fiarahana miasa satria tsy hanao an'izay mihitsy zay mila zany tsy hanao an'izay mihitsy satria za tsy afaka hiteniny tenako hoe za tsy afaka hanao an'izay satria za efa mitantana an'le antoko zany hoe fivondronana famondronana hery no atao anatin'ny antoko de zay nefa tsy andehanao an'izay mihitsy inona ny antony amin'ny maha-politologue ny tenako fantatro hoe rehefa ilain'ny fanjakana anao ny olona anankiray hitany foana ianao na any ampovoan'ny ala mikitroka azy hita foana anao tsisy an'izany hoe olona tsy fantatra zany na hoe ry misy olona avy any tsy haiko ohatra hoe avy nianatra tany amina firenena anankiray de tonga tao Madagasikara raha ilain'ireo olona io fantany foana hita foana io tsisy an'izany hoe misy olona tsy hita eto Madagasikara indrindra hoe olona mipoitra ohatra anay fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny tsy afaka hanao an'izay koa tsy afaka hanao an'izay satria voalohany indrindra za olona mitantana antoko politika za tsy andeha hitady toerana mihitsy aloha zay zany aloha tonga de efa fanampiana le resahako eo fa tsy hoe toerana mazava fanampiana zany hita amin'ny olona ataoko hoe hita ny olona mila fanampiana zay aloha zany zay aloha ray ary olona koa raha mila fanampiana miresaka aminao izy fa tsy hoe iny misy olona tsy mila fanampiana de ianao tia hanampy de tonga de olona andalana eny de menao vola fotsiny fa mandalo am'izay le olona anankiray mangataka de lanao ve ohatr'izay kisarisary fa tsy aminay nefa n'izay kisarisary nomeko zay ohatra zay fa ny zavatra tiako tenenina de zay moa le izy zany ny tena marina efa lasa lavitra be le zavatra misy eto Madagasikara zavatra lavitra tiako tenenina anatina guerre froide tsika eo misy eto Madagasikara io ady mangatsika misy eto ady mangatsika ny Occident sy ady mangatsika ny Russie mitambatra miaraka an'izay le hoe zavatra karakarain'ny Rosianina sy ny zavatra karakarain'ireo firenena avy any Occident
zay ny zavatra misy eto Madagasikara io tsy tery hoe ho hitanao eo io tsy hoe fa misoko mangina koa io fa tsy ny zavatra rehetrarehetra kory ny hoe andeha ho fantatrao daholo satria ho anareo mpanao gazety mantsy ny zay no tena zavatra hoe anina hoe tokony fantarina daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny zavatra andrahoan'ny mpitondra aza dia inona ny loka amin'ny mpitondra androany ny mpanao gazety mikaroka an'izany ka zay le teneniko hoe tsy voatery ho fantatra ho hitanao daholo nefa ny zavatra rehetra mitandra fa dia zay aloha ny zavatra misy eto Madagasikara guerre froide misy eto Ie, ny zavatra nisy manko tantaraina kely izy aloha ny eny enao mahafantatra fa mpanaraka no tantaraina kely hoe ny zavatra toy izao atao hoe herinandro lasa zay lasa tany Eropa de matoa marika ravalomanana miala tsiny tompoko ny teny dia nisy resaka be dia be tao anatin'izay tao anatin'izay koa nefany dia nisy ny fanehoan-kevitra zareo tao amin'ny atao hoe tao amin'ny SADC zany hoe vao miverina avy any andriamatoa Ravalomanana le teny an'le nisy atao hoe teneniny be dia be zany tao anatin'ny teo momba ny resaka tandrefana idirako amin'le teninao teo manko nandeha koa le taty amin'ny SADC rehefa avy eo midika inona reny zavatra reny mazaka raha amin'ny atao hoe politika izy aloha zany raha fijeriko azy atao hoe politika ao ihany koa ny diplomasia midika inona reny zavatra reny tompoko tsy midika inona reny fa midika fanehoan-kevitra raha olona politicien satria zay mihitsy ny antom-pisiana na za koa zao anatin'ny mira zay dia zay mihitsy ny antom-pisianay maneho hevitra zay maneho hevitra ny ataontsika hoe ny olona anatina antoko ary zay maha-politisianina azy tiako tenenina masy dia zao hoe miteny ianao teo hoe efa misy ady mangatsiaka eo amin'ny tandrefana sy ny tansinana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zany hoe lasa cœur ilako tsiny amin'ny teny baiko hoe noyau-na resaka ady zany amin'ny ady mangatsiaka ny tansinana sy tandrefana eto Madagasikara fanontaniako dia zao efa mipoitra sady ary ve zany hoe ty olona tia dia olony tandrefana ty olona tia dia olony tansinana itsiko le fanontania tompoko ie misy zay satria misy fotoana mamerimberina an'izay foana misy olona nge tena na olona akaiky io olona mahafantatra na hoe olona namana zany teny anahy teny amiko hoe fa ahoana hozy izy mahazaka ianao hozy izy to mbola manisan'le olona manorina antoko politika foana amin'izao tsika situation misy zao nefa hozy izy ny antoko politika eto Madagasikara hozy izy telonjato eo efa telonjato mahery azy zay ny tenin'ireo olona reo tsy vitsy ireo ekeko aloha satria zay tokoa ny zavatra tsapan'ny vahoaka ekeko zay fanontaniana zay hoe mipetraka any an-tsain'ny olona ary ny akamaroan'ny olona dia ny amaliko na mamaly foana zay mbola tsy sasatra zany mamaly an'le valim-panontaniana hoe ireo telonjato ireo mba lazao amiko ny antoko politika tsy mivoy ny fanampiana avy any Occident na hoe lazao amiko ny antoko politika mitovy amin'ity mira ty hoe zay dia resaka Russia sy ny BRICS ihany misy hafa koa ohatranareo hitako mandehandeha any eny mety misy hafa any fa le tenenitsika tery amboloha hoe le vision ke mitovy le tanjona ny tena mitovy aza fa tsy le vision ohatrany hoe ianao zao teo any ataontsika hoe teo any France ianao teo any Angleterre ianao na teo andeha ho any Afrika ianao ny tanjona mitovy amin'ny fahatongavanao any amin'ireo toerana alehanao ireo fa tsy maintsy miainga ery vato daholo ianao fa ny lalana ny tsy mitovy raha ho an'ny France ianao mety misy manao escale atao lareny ao mety misy manao escale amin'ny compagnie sasany aty any amin'ny Addis Abeba fa tonga any France daholo ireo satria zay le tanjona misy manao an'izany le izy fa za zany miteny hoe 80 ataoko hoe 99% an'ireo rehetra teneninareo hoe antoko politika ireo dia miandrandra daholo ireo
ary mandeha makany daholo iny safidin'ny olona tsisy mandrara aloha hoe aza maka riananina na raha maka riananina mety hoe afaka manao vakansy any izy na zay tony tsy nampianarina zay hanavaka firenena satria tsy zay mihitsy ny bazina na hoe amina resaka diplomasia sy ny resaka politologia de zay angamba ny zavatra tiako ambara sy atsidika mikasika an'izay iverenako le resaka SADC. Io de foan'ny Madagasikara io resaka SADC io inge fa fantatra fa tsy hipetra fotsiny zany SADC zany. Io ane za koa tonga de mitsotra amintsika io ne nafienina fotsiny nafienina hatramin'izay na le fahatongavan'ny VSVG eto io hoe olona nieritreritra foana ny olona zany hoe ny lamina ny ravina hoe d'accord amintsika fa tsy ho d'accord amintsika foana zany SADC zany fa nafien'ny mpitondra fanjakana am'izao io resaka de am'izao io resaka fa fantatra foana io nikitikitika ny hoe tsy maintsy manao an'izao nareo tsy maintsy manao an'izao nareo afienina nisy fotoana afienina ny vaovaon'ireo fa zay moa am'le manaraka an'ilay zavatra misy eran-tany isan'andro zany hoe ahoana ny am'le politika géopolitika aty Afrika any Europe Amérique du Nord any Asie centrale any Asie de l'Est zany zavatra zany tsy maintsy arahanao foana isan'andro hoe inona mampitahinao inona le tena vaovao nisongadina zany hoe tao anatin'ity herinandro ity ne avy amin'ny Russie ve sa avy any Iran sa avy amin'ino de mijery an'ireny rehefa mijery zay am'le resaka SADC efa ela nanao za moa tia manao publication mikasika amin'ny politika sy diplomasia efa nisy fotoana resatitra sy matetika zay zavatra de resaka mikasikana hoe maro scientifique kokoa zany zavatra resahako matetika de efa niresaka mikasika an'io SADC io satria ny amin'ny sitan'ny SADC mihitsy nge raha niditra ianao hatramin'izay de tsy manaiky an'io zavatra misy eto Madagasikara io izy fa tsy maintsy tena dinihan'ireo amin'ny février 2027 zay ny délai-men'ireo anatin'ny sitin'ny SADC zany zavatra zany manao zavatra préalable ny SADC satria izy te mampiseho zany hoe zay de tsy miala amin'ity time mikasika amin'ny Madagasikara ty de manao zavatra de meloa izy manao zavatra préalable mantsy nireny zavatra atao an'ireny satria tsy mbola hoe inona ty izy teo tsy tena mbola résolution mantsy nireny ohatrany hoe karazana famoahana communiqué tsotra reny hoe zao zavatra misy mikasika Madagasikara mbola fangatahana ihany koa reny fa tsy hoe reny kory no i Madagasikara amin'izay zany le tena defaut-any de mifandray daholo zay le teneniko zay tery am-bolo hoe le tendance misy eto amin'izao tontolo zao mihitsy amin'izao le hoe mibalance makany amin'ny BRICS ny olona zany Afrique du Sud zany ange noyau an'ny SADC zany Afrique du Sud zany koa mbola noyau amin'ny BRICS koa am'le fiarahana amin'ny Russie ianao zany am'le resaka mikasika an'le politologie sy le am'le inona ty izy am'le diplomatie mijery foana ianao an'le cause à effet mandray zavatra scientifique foana zany ianao tsika zany ny tena olantsika eto Madagasikara de tsika manao zavatra manohana ny émotion zay ny tena zavatra atao eto Madagasikara tsy de miditra loatra any amina resaka scientifique tsika fa le hoe resaka sentiment zay ny lalovina resaka émotionnel zay foana ny lalovina eto fa ny any am'le zavatra scientifique jerena zany hoe le cause à effet ny teneniko zay hoe ianao nge raha nanetraka mihitsy ny an'le hoe miaraka amin'ny Russie zay tena hita hoe reto le ekipa tokoa mafonja miaraka amin'ny Russie reto retsy olona tsy mahafantatra ny Russie nge no mivoy amin'ny resaka mikasika ny Russie reny olona reny nefa rehefa tena tonga tokoa reny no miala voalo efa nahitana ohatra maro zany teto Madagasikara miova ny fitondrana tsy hita reny olona reny fa mivadika zavatra ohatran'ny zavatra nataony tamin'ny taloha ihany mitoy zay tsy andeha tsara velatsia amin'izany zay ary zay tsy mivadika amin'io resaka Russie zany hoe za fomba fanehoako hevitra manko mazaka de zao hoe avy nandohalika tamin'ny La France tamin'ny tandrefana ve dia andeha andohalika any amin'ny Russie indray zay zavatra zay
tsy manmety iny an'izay iahan'ny olona zay satria tsy ny olona rehetrarehetra mantsy ny tokony hoe anatiny tsy tokony tsy ny olona rehetrarehetra ny anatin'ilay sehatra fa ny tsinjaraina ny olona hoe zay tsy mahay sibika mahay fatambara miatsy zany fatambara miato sibika miatsy mandrafitra sy ny karazany samy manana an'izay fa ny amin'ilay politolojia misy ny antsoina hoe politolojia misy ny antsoina hoe droit misy ny antsoina hoe sociologie misy ny antsoina hoe taranja hafa maro zany de rehefa mandeha am'izay mantsy zany reo fanahiko hevitra reo tsy mitovy le fomba fanehoana hevitra satria raha za zao tsy ho lasa amina titre sociologie zany tsy sociologie natao zany de mifandray amin'ny politika de ny sociologie politika zeny no mikirakiraina iresaka mantsy ny am'le resaka sadaika am'izay le zavatra teneniko zay hoe inona le zavatra diso le zavatra diso zay teneniko zay hoe hita hoe ino tokoa fa miaraka amin'ny Russie ohatrany hoe misy tomobile tena tianao de io hividiananao piesy ohatra zany ohatra Suzuki ohatran'izany de le Suzuki io tsy manana an'io anao fa le tomobilinao no lokonao de nasianao nasianao ny logo an'ny Suzuki nasianao ny hoe zao ny zavatra tokony hita amina tomobile Suzuki fa fantatra foana io tsy izy zay ny zavatra misy eto Madagasikara am'izao zay mitodika amin'ny Russie zay miaraka amin'ny Russie efa memena nge izy am'izao fa tsy hitako tsony hoe de mampiseho be loatra ny Russie zany ny fitondram-panjakana efa mandeha koa le pression de tsapan'ny Sadek io i Cyril Ramaphosa mihitsy no anisany tena ataontsika hoe inona zany ny filazany reny teny reny tsy nitsitsy fitenenana izy tena tonga de hitanao mihitsy tsy nitsitsy fitenenana izy tsy afaka manao an'izany izy amin'ny resaka Russie am'izao raha hoe ny olona anatin'ny BRICS andeha hiteny an'ny Russie ahoana koa zao zavatra misy amin'ny Russie zao any tsy henonao manao an'izay reo olona reo i Madagasikara zany ny zavatra tena tokony nataony tena mampiseho tokoa izy amin'ny politika tsy misabaka fa tena io tokoa le fiarahana amin'ny Russie na ny afrikana ny amin'ny Sadek na ny Union africaine natsapa hoe tena zao marina le ligne directrice arahany ity amina resaka politika ivelany sy le politika ato anatiny de jereo zao reny tsy mahatsapa mihitsy ny reny io ne misy foana ny fiatsaram-belatsihy na amina politika na amin'ny anina satria fantany ianao hoe zavatra tsy izy le adananao tsy ohatran'ny hoe zavatra fampisehoana fotsiny sy raha tana taratasy hoe nataon'ireo ohatran'ny hoe karazana ohatran'ny hoe fa tsy officieuse fiarahana amin'ny Russie am'izao afantatra fa officiel fa tsy izy hoe ahoana moa zany zay niteneniko zay foana azavaiko de mba iza olona tsy olona avy any Occident mihitsy mahafantatra ny Russie satria inona ny antony tsy natao hianatra ny Russie mihitsy hianatra momba ny Russie mihitsy ny fianarana navelan'ny Occidentaux sy nampianarana ny Malagasy ny Russie no mifanohitra amin'izany ataony zay ahafantaranao ny firenenanao ataony zay ahafantaranao ny firenenan'ny olona zay mahatonga ny Rosianina nge tsy mety mihitsy izy amin'ireo vahiny rehetrarehetra ny Russie ireo tsy manaiky izy raha vao tsy manoratra mikasika ny firenenanao ianao firenenanao no tsy maintsy firatanao sy ny kontinanta misy anao fa tsy hoe za zao mahazaka de za mianatra manao ohatra hoe na amin'ny thèse de doctorat de mikasika ny Russie ny ataoko tsy anaiky an'izany ny Rosianina fa ny aty amintsika zany mety satria atao aza tsy ahafantaranao momba ny firenenanao zay zavatra zay zany no iavahanay amin'ireo olona io Frantsa io nge tsisy mahafantatra zany io amina politologie io raha tena resahanao olona hoe miaraka amin'ny frantsay tena hoe le fervent be tena manohana ny frantsay aty Afrika na Madagasikara zay tsy homenatsiny izy safidiny zay fa za miteny anao tsy fanambaniana zany na hoe za nde zao amina hainao manjery fa betsaka ny efa ny discussion nanaovako discussion mikasika ny reny na hoe na tamina olona vahiny sy ny anina fa na io tsy fantany io politika ny Frantsa io de inona no ataon'ny Frantsa mikasika ny hoe inona no mety hitranga ataony mikasika nyty Afrika ty sy ty Madagasikara ty itsiko ny fanontaniako
Tetembe zany mazaka fa efa morona komiaka aty andrefa na zany fitondrana fanavoazana mirona hitanay zany ary mahafantatra indisiny zany zay le jerenay tanàna zay mahatonga anay miditra anatin'le politika zany hoe mbola iverina ao am'le fanjanahana iverina izy tamin'ny atao hoe 1886 iverina izy ary ho voafatotra an'io izy satria ho tafalatsaka anaty velam-pandrika foana nareo mbola andeha ny chantage-ny io hoe tsy mahazo an'ity nareo avany raha vao tsy mipetraka ty andeha io resaka sadaika za zao kely ny finoko hoe anatanteraka ny résolution amina resaka concertation nationale ve ny fitondrana misy eda be mba efa anisany namin'ny sosikevitra hoe mazaka tamin'ny tsy sosikevitra omenay zany satria fantatra io fa tsisy zavatra andeha inona moa ny zavatra tokony hoe sosikevitra omenay satria anao zany ame sosikevitra tsisy eno nefa ny sady zavatra tsy andeha koa omenao sosikevitra aleo mijery de mijery ianao inona le zavatra tokony ho ataonao fantaniko mazaka hotoizako aloha zafady le am'le hoe inona le antony na kely ny finoana anay amin'ny resaka concertation nationale satria tonga de fantatra 95% ny olona andeha hiditra anatin'io concertation nationale io na zay aza ny voantso anatin'io de mitaky daholo raha vao io assemblée nationale io raha vao io ACC io raha vao io CNU satria tsy atokisan'ny olona io anao fifidianana eto Madagasikara efa teny ny fanjakana fa nalefa tany Rosia andematoa hery andematoa tery Rakotonarivo hikarakara ny resaka fifidianana tsy maninona zany tsy fatao zany io tsisy hoe fanavahana de nareo ndray zany teny androany hoe raha vao iny efa ny efa mbatany tsy le zany miteny raha vao fa zay anisany miombon-kevitra raha vao hoe miombon-kevitra mantsy ianao zany misy hevitra ny be sy ny maro de efa fantatra nge zany le ianao nge mpanao gazety na ianao nge afaka manao analizany zany satria betsaka nge no mitaky an'izany raha vao fa misy manatanteraka ve de raha andeha any amin'ny concertation nationale ho tanterahan'ny olona ve ny andravanany reo zay ny zavatra anina satria raha vao tsy manao ny analizany zany ianao de hitanao hoe tsy rosina ny zavatra ataonao sy ny zavatra voisinao de zay mahatonga ny tenako hoe kely le finoko amina resaka ohatran'izay moa mibeta be le pression ny ary amin'ny sadek ny ato amin'ny atao amin'ny mpanohatra ary io tsy vitsy io fa tena mitaky an'izany daholo ny olona rehetrarehetra satria tena zay mihitsy le nialana satria inona ny antony zany hoe raha alaina kisarisary zany ty fitondram-panjakana mitondra antsika ankehitriny ty misy antsika ty fanavaozana raha alaina kisarisary alainao sary zany ty fitondrana ty de ny aloko ny fitondrana teo aloha mbola hita eo ohatrany vatany zany eo fa le aloko le fitondrana teo aloha mbola io kely olona ve sa rafitra ny tenore sary natan'izay mazaka na institution politique satria za rehefa zay teneniko zay le maha-politologue averiko foana hoe miresaka zavatra scientifique ianao miresaka an'le politika foana ianao de institution politique io iteneniko io raha maka sary ny ACC ianao maka sary ohatr'izao ianao de aloko an'le fitondrana teo aloha mipoitra eo maka an'le assemblée nationale ianao aloko an'le fitondrana teo aloha misy eo CNI mbola ry zareo koa io de inona ary zany le zavatra eto Madagasikara nefa raha tenenina hoe raha vao tsy andravan'ireo de zany hoe zavatra alefan'ny FFKM raha be zany izy aloha tsy mbola nilaza mazava hoe hanao an'io tsy niteny an'izany izy fa nandray izy amin'le hoe hanao an'le consultation eraky ny faritra rehetra izy zany hoe raha vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny FFKM zany eo de hiala amin'io izy zay ny zavatra izy somary efa hita taratra kely zay hita taratra mihitsy zany fa tsy hoe hita taratra kely hita taratra be mihitsy zany ary reo koa mahafantatra fa hoe ty résolution ty satria tsy maintsy anasoniana io izy FFKM hoe ty ary le résolution raha vao daholo onyreo de anao siniana io ve ny anao siniana io ny FFKM de nefa ny tsy anatanteraka ny olona de mety hoe hisy karazana ohatrany hoe fifanoeran-kevitra mafy am'izay tao Madagasikara de izy zany ny tompona andraikitra an'le ny FFKM nge zany anisan'ny tompona andraikitra satria tafalatsaka anatin'le velam-pandrika mihitsy izy
anatin'le politika eto Madagasikara. Izy tsy nitsofoka fa ny olona napiditra azy hoe midirato nareo. Nefa io zavatra nampidirana an zareo io mbola zavatra tsy voahevitra. Ny fantany misy zavatra mihaino ny resaky mahazaka zany eto de misy zavatra ohatriny tonga ao tsaiko zany hoe Rajoelina ve ialaky ny tompoko andriamatoa filoha teo aloha andriamatoa filoha Rajoelina fa mitonana rano hoe Rajoelina sody mba hoe Rajoelina kokoa zany Tindrosianina. Raha le teneninao teo hoe somary misababaky retsy reto fanavaozana tiako resahana dia napiakapeo andriamatoa Ramaphosa sody mba any amin'ny atao hoe Rajoelina kokoa zany no ny filoha teo aloha mihitsy aza ny namotika ny fiaraha-miasa amin'ny Russie sy Madagasikara io. Fito taona nge tsy nisy ambassadeur-ny Madagasikara tany Moscou. Fito taona angarangidina. Vao iny vao nitendrena vao aingana iny ny ambassadeur vaovao atsika any Russie. Ny amin'ny resaka zany hoe tsy de marina loatra zay zavatra teneninao zay hoe sao de ny filoha teo aloha no mety amin'ny zareo kokoa. Satria hitany hoe tsy namokatra zany reto fanavaozana reto de hoe tadiolo tsika fomba ny tany atao hoe matanjaka manko io ny tatsanana nantandrefana moa tena hitantsika matetika hoe ianona olony ianona de sody mba manao mitady an'izay hoe pion ialakotsiny amin'ny teny vahiny hoe sody mba mitady an'izay pion zay izy de andriamatoa ihany Rajoelina filoha teo aloha no hitany hoe tsaratsara de andao ary nampiasaina. Za aloha mbola tsy mahita taratra an'izay raha ohatra ka hoe za manokana ny anontanianao hoe entina andrefy zany hoe inona no zavatra misy amina resaka hoe fanohanana olona. Mbola tsy maintsy manana olona izy nefa zay afaka miasa eto amin'ny firenena ray. Eny tsy maintsy misy foana nge ny olona tohanana firenena. Io nge raha ny tena marina raha hoe tsika malagasy zao ohatra aleotsika kokoa manohana olona tena teratany malagasy raha mpisafidianana toa zay anohana olona ohatra tsy haiko mety hoe tsy misy kely fotsiny hoe hiananany raha malagasy ohatra. Zay zavatra zay zany zavatra logika zay ary marina foana zay zany amin'ny ankapobeny hoe misy ny olona tohanana, misy ny olona amin'ny fiarahamonina nge zany efa hita misy ny olona metimety aminao, misy ny olona hafa mihitsy ny hoe fandraisanao azy raha fa miresaka aminao, hafa ny olona sasany. Misy zany ary fatao zany tsy miafiny zany. Mety ho mazaka ve zany atsoatsy no tohanan'ny Rosianina? Za tsy mahafantatra an'izay satria tsy mbola tonga any amin'izany zay. Misy zay koa mantsy n'le zavatra le politika diso eto Madagasikara satria hitako zay zavatra zay ary hitantsika hoe misy olona andeha izy mety hoe anao kandidasy ny any izy tena makany amin'le firenena misy izy tonga de fantatra zany reny hoe mbola ato amin'ny fanjanahantany ato ihany zareo hoe mandeha manao voyage ary izy de hita mihitsy izy hoe maneho hevitra izy tonga any zao ty mampiantso olona izy fantatra hoe reny tsy hiova reny olona reny tarika anao any amin'le zavatra nisy hatramin'izay foana any amin'ny fanjanahana ihany ao satria le fanjanahana zany eo ihany ty tsy ala amin'ireny le olona reo zany le fotom-pisainana hoe manjanaka fa any amin'le resaka hoe souveraineté any Madagasikara mihitsy hoe tena tokony manana souveraineté Madagasikara. Souveraineté io moa eny manana ohatrany hoe ny andikan'ny olona anazy amin'ny teny malagasy fiandrianam-pirenena eny malaza azy zay tokony hanana ny fiandrianany Madagasikara satria ny fiandrianam-pirenena amin'ny politolojia aminay zany iraisan'ny politology rehetra reran-tany ny atao hoe fiandrianam-pirenena de ny tsy fikinan-doha ny atao hoe souveraineté de adikako teny gasy izy de hoe zay ny définition ny famaritana azy tsy fikinan-doha amin'ny firenena anankiray amina institution na entité anankiray ao anatiny sy entité any ivelany. Zany hoe tsika eto Madagasikara zany ny malagasy tsy tokony hisy zavatra hiankinan-doha ny fanjakana
ohatra hoe raha pian'ny olona zany ny resaka électricité eto Madagasikara dia na ny fanjakana aza tsy afaka miasa. Zay no mahatonga anahy nanome sosikevitra tamin'ny hainao anjery anankiray hoe ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao ne nareo hoe mampitrosa antsika malagasy sy ny karazany, ny secteur stratégique tompoko dia tantanana fanjakana daholo. Électricité, resaka mikasikana politique énergétique, resaka politique minière, idiran'ny politika daholo mantsy ny zavatra eto ambonin'ny tany. Zay indrindra. Ary décision politika daholo mamaritra an'ireo. Zany zavatra zany ny antsoina hoe souveraineté. Dia tsy fiankinan'iny firenena iny, tsy fiankinan-dohan'iny firenena iny amina entité na institution ivelan'ilay firenena. Tsy manao atao hoe mpitaribaty vila-bava ve mazaka ne zay le naveriko tery hoe hiala amin'ny mpandefana dia hiditra ny atsinanana hiakin-dohany amin'ny tantanana indray. Zay le zavatra le tsy tokony hiala ve tsika amin'izay zavatra zay. Efa mivaliko iny. Efa mivaliko iny tamintsika ny resaka diplomatie hoe ny diplomatie nge intérêt. Raha mahita moa ianao hoe ity nge intérêt tena nasoa amin'ny Madagasikara, na tsika rehetrarehetra ke manaiky daholo hoe tena mety zao hatramin'izay ka hatramin'izao hoe mety zao zava-misy eto Madagasikara zao. Eny ary zay le izy. Eny ary lava be le resaka fa zao misy fanontaniana anankiray tany amin'ny taona 13 tany dia misy zavatra sarisary fino zany teto Madagasikara. Tamin'izany moa zany Andriamatora Valomanana sy Rajoelina no tafiditra tao. Dia aty amin'ny 2025 indray 2026 Andriamatoa Mikael sy Andriamatoa Andry Rajoelina no tafiditra ao anatin'ilay izy. Azo eritreretina ve nisy ny atao hoe ho avy ny fifidianana. Efa teny an'izany ny Prime Ministre fa tsika mamorona hoe any amin'ny 2027 any no tapitra ny fanavaozana izy fifidianana filoha vaovao zany io. Azo eritreretina ve raha aminao politologue diplomate satria aza diny fa miankina be dia be amin'ny diplomatie dia zavatra misy ity amin'ny resaka sadeka nisy ny sarisary tamin'izany fotoana izany hoe ny Ravalomanana, ny Rajoelina, Andriamatoa Rajoelina Mampianana ny lany. Ndao tompoko. Voalohany indrindra aloha amin'ny mazay hoe maha-politologue ny tenako izay. Za aloha zany hatreto sarotra be zany ny andeha hoe anaiky fotsiny le zavatra lazain'ny olona ohatran'ireny. Tonga dia hoe ay misy tokoa. Fa impossible nisy fifidianana zany amin'ny 2027. Prime Ministre fa nanizingizina? Nanizingizina izy fa mitahana olona zany. Inona ary le fifidianana ho ataony amin'ny 2027? Ny angatahan'ny olona nge fifidianana filoham-pirenena. Efa misy filozy izy eo, efa misy filozy amin'izany fotoana izany. Aleo fa ho tadiditsika zay. Tsika manao an'le mission. Mino fa ianao mazaky ny resaka nataony iny. Henoko reny. Henoko reny fa tsy fantatro. Zay no teneniko hoe ho anahy politologue mijery mandrefy. Maka an'le paramètre rehetrarehetra Madagasikara sy ny any amin'ny SADC na io fiaraha-miasa amin'ny any ivelany ao. Ary lazao amiko ny firenena lehibe na firenena anina hoe manao fifidianana atsika amin'ny 2027. Misy le PASEM masala amin'izany be. Eny na ny hoe resaka na ny ONU aza ny Madagasikara nge mbola anatin'ny groupe de contact, misy ny groupe de contact Russie ao anatiny. Iny anina ny ONU mihitsy no fandray amin'ny groupe de contact direct. Ary io zany mbola hiérarchie ambony noho ny SADC azy. Io nakaiky ny Nations Unies raha tsy diso angamba ambany Nations Unies mihitsy izy io. Izay mihitsy le izy satria foronina mihitsy io amina resaka hoe Madagasikara manokana. Groupe de contact izy. Zay zany mbola tsy foana reny sy ny dia za zany anisan'le hoe politologue malagasy. Ary ny anarako io tsy ny olona rehetra miteny kory ny hoe raha ho atao zany aza ny fifidianana amin'ny 2027 zao mantsy le tena ilan'ny SADC sy le tena ilan'ny olona. Tsisy resaka an'le hoe na ny malagasy tsy anaiky an'le hoe misy tsy manaiky an'le hoe no samy manana ny partizany hoe amerenana ny fitondrana teo aloha. Zay koa nefa ny tanjon'ny SADC. Ny tanjon'ny
ny ONU na ohatran'izay fa le hoe isina karazana ohatrany hoe ordre politika vaovao anatin'izany zany ny ordre constitutionnel vao miresaka an'ilay mantsy ianao politika daholo zany ka misy zavatra contradictoire mantsy zany zavatra zany raha anao an'le fifidianana ary ianao amin'ny 2027 inona zany tsy andravanao an'reto zavatra reto iraisan'ny rehetra le zavatra ataony tena ilan'ny sadeko mantsy zany sy le apahan'le olona fomba ny fitondrana teo aloha na ny olona hoe momba ny fitondrana vaovao za aloha tonga de tsoriko za momba an'izany tsy manafina an'izany zay tsy tsara velatsy za aloha momba an'le fitondrana vaovao amin'le hoe niombako azy de le hoe miala le fitondrana teo aloha reny afaka reny fa ny zavatra tena melan'ny sadek sy ny zao tontolo zao nge de tsotra hoe anao daholo ny institution politique institution inona tizy teo ny administration rehetra anao daholo zany ny resource administrative rehetra rehetra de mbola ianao nefa ny rainy andeha hikarakara an'le fifidianana de mbola ianao koa ny andeha hilatsaka telo zay etape ny teneniko resahako anao zay anankitelo zay etape zay everiko tsara misy etape anankitelo fa Madagasikara zany amin'ny atongavana any amin'le fifidianana io etape anankitelo resahako eo ny etape voaloha anao daholo ny rehetrarehetra anao daholo ny fokotany anao daholo ny district ny zay karaza anao ny gouvernement anao ny assemblée nationale anao ny CENI anao ny ACC institution politico-juridique Madagasikara ianao ny karakara ny fifidianana etape faharoa zay etape fahatelo ianao mihitsy ny andeha hilatsaka sady tsy izy ny parti de zay le ilan'ny olona fa tsy hoe iresaka an'izany ianao zany hoe raha ny tiany mahazaka atao zany de hoe tokony any amina atao ohatra hoe miana ialako tsiny mety tso zay fa hoe fifidianana filopokotany ohatra makany amin'ny maire makany amin'ny député zay hoe ny tokony atao voalohany filopokotany nge zao tsy vidina fa tendrena am'izao tsy am'teny zao fa tendrena ary lasa misy olana izy akehitriny eny iny moa misy lafiny tsara sy lafiny ratsy efa hita koa ny inona tizy teo ny lesoka ratsy amin'ny hoe vidina ny filopokotany hita ihany koa ny lafiny mahatsara azy iny arakaraka iny fa le promesse mihitsy taloha teo hoe filopokotany tsy zao izy aloha tendrena satria tsapan'ireo ihany le izy zany rehefa avy eo hoe misy lesoka ohatran'izao ohatra ka iny ty fa le fantaliko mako mahazaka tsy valiny mahazaka mihitsy hoe tokony avy aty ambany ve zany no fidina mialoha andrefesana force politika vaovao zay mihitsy ny tena izy ka ny base nge de ny aty amin'ny ataontsika hoe aty amin'ny hoe rafitra tsangany vahoaka ane manomboka izy any amin'ny fokotany manomboka izy any amin'ny commune manomboka izy any amin'ny miakatra zany ohatran'izay zay le izy ka mety hoe le chronogramme any mety hoe ohatra manomboka aty amin'ny juin ohatra fa manao an'izay izy juin amin'ny taona zany resahako de tratra zany amin'ny 2027 raha teny telo de hoe décembre 2027 efa misy filoha vaovao ka le raha ho tonga any amin'ny fifidianana filoham-pirenena nge ho atsika amin'ny politika ny resahako tokony efa hita taratra le hoe andeha hoantsika satria le olona le andeha hifidy any amina resaka filoham-pirenena mihitsy zay teneninao zay hoe tsy ho juge parti le olona na le olona mitondra tokony efa nisy zany inona ran'zao zany le fanontaniana misy mantsy ankehitriny satria tsika nge tsy mamorona mihitsy fa zavatra efa nilazaina sy efa ataontsika hoe nanana ny rehetrarehetra finiavana no ho tanterahana efa niravaina daholo nge rehetrarehetra reo fa naverina de le argument zany eto zany tsy fantatry ny olona mihitsy hoe inona ny antony tsy andravana an'ireo io ange raha mazava na ianao zao mpanao gazety koa ne mba tia fantatra an'izany
fa raha miteny ny mpitondra androany dia androany hoe ity ange ry vahoaka miantra ny trandravana an'ireo de ity ny antony fa zany ange tsisy manaraka lalam-panorenana ozy izy raha le fomba fiteny iny hoe tsika ny manaraka lalam-panorenana intérimaire tsy fatapatato ka ny lalam-panorenana nge ny tena marina tsisy zavatra compatible amina lalam-panorenana nge zao politiquement misy article ameny zareo ACC zay ihany fanapahana ameny ACC ihany hoe noho ny fahabanga-toerana de politiquement zany le izy io mihitsy aza ny tokony toka de ny ravana voaloha io constitution an'ny 4e république io satria zao nge tsika tsisy zavatra compatible amle constitution an'le 4e république tsika manana an'le inona ty izy teo misy an'le hoe pratique du parlementarisme pratique du parlementarisme io le fiodonany hoe resaka ohatrany hoe androm-panjakana mpanao lalàna mécanisme antsika malagasy anatiny io hatrany amin'ny angamba nanomboka hatraty amin'ny taorianan'ny 3e république de bicaméral atsika zany hoe manana androm-panjakana mpanao lalàna anankiroa tsika hoe chambre de chambre io zany ma bicaméral anazy chambre haute misy an'ny sénat de ny chambre basse misy an'ny zareo assemblée nationale de rehefa mandeha mantsy le mécanisme zany mifandray foana reo zao zany le mécanisme lasa monocaméral tsika am'le pratique ny resahako fa tsy théorie raha le théorie anatin'le constitution bicaméral Madagascar ny zavatra rehetra mandeha nefa an'izao sy le lanina de tsy maintsy mandeha tokana assemblée nationale inona raha zany le fanazavana scientifique ohatran'izay zany no ataoko matetika fa tsy hoe manao fanenjehana satria sao de misy olona mandray hoe manenjika fahatany zay na manao zavatra any zay fa mapolitologue ny tena zay zavatra scientifique miaraka an'le politologie na le politika eto Madagascar no azavaina ny siana mako efa rava tapitra fitopesana rava fitopesana reny fa tao anatin'ny 3 mois reny efa tokony nisy zany hoe avy raha am'izao sary misy zao zany zao lalàna avy eo amin'ny anteny mera-pirenena izy le chambre haute andehanana zany zao tonga de tsisy ka tsisy ka de zay nge le hoe tsy compatible le izy zany nge afaka atao argument andravana an'le constitution le 4e république mbola be tabe aza ny anatiny ao satria mbola mitohy ihany zany zao hoe raisitsika koa le chef de région hoe fidim-bahoaka izy io any amin'ny région tsirairay reny tsy fantatro aloha hoe grand électeur eny na grands électeurs ny any amin'ny région ny sénat koa ohatran'izay grands électeurs no mifidy ny sénat zany aiza nge tena vetivety fa tohatra ny tonga de nitohizana daholo ihany reo to gouverneur vaovao daholo ihany no passation fotsiny zany fotsiny le anarana zany hoe le mitombo zany le ohatrany hoe incompatibilité mialatsiny amin'ny fampiasako an'le voambolana fa misy voambolana ane tsy voadika amin'ny teny malagasy le nandrindrany amin'ity politologie ity nge tena be da be zavatra mahasahirana hitanay hoe misy zavatra tsy mitombona tononona amin'ny teny gasy am'tony politologie tony fanohatra be mihitsy nefa ny aza le izy de zany zavatra teneniko zany zao de tonga de hoe incompatible hoe tena tsisy zavatra ifandraisany mihitsy ohatrany hoe plus zany amin'ny raha makahandremby ianao de tonga de tsisy mifandray mihitsy reo fanipaka reo de zay zavatra teneniko zay am'le politologie zay zavatra zay io mitranga io de inona zany le hoe mbola hitazomana an'ireo le anareo izy io hitako ihany hoe ny olona tsy anatin'ny sehatra mantsiny manana fisalasalana be
tsy anatina sehatra anankiray. Zany hoe mahatonga an'ilay olona tsy mandeha manatanteraka an'izay zao de tonga de le ahihany tsy manao an'le prévision politika izy hoe raharava zany reto inona moa zany zavatra mety hitranga. Tsy any amin'izay ireo olona reo, fa ireo olona reo le hoe voarava reto de mety hiongana eto zay. Zay ve zany tiany fanavozana? Zay le izy am'le zay teneniko anao zay hoe za ny tenako za ke politologue de mijery am'le politika mandrefy misy paramètre zany tokony hojerena zao zany le zavatra mandeha. Io ne ohatrany amin'ny siansa io zavatra rehetra hita foana io hoe raha ty etape ty ny ataonao zao mety résultat hitranga satria zao le effet an'ity. Zay le mahatonga ana miteny hoe relation cause à effet foana no tokony andraisanao izy minimum zay amin'ny siansa. Siansa politika na amin'ny siansa rehetrarehetra mihitsy na amin'ny siansa exact. Ny resaka relation cause à effet io zany no mora dinihana indrindra hoe miainga etape voaloha hoe raha manao an'ity ianao de ity ny valiny eo, ity ny cause ity ny effet. Afaka mifamadika amin'izay hoe nisy zavatra nitranga hoe ny effet an'io inona ty zavatra anaty de etidena inona no nahatonga an'io. Ohatran'izay. Ohatran'ny any amin'ny météo zao de mahafantatra ny olona any amin'ny météo hoe fa maninona misy cyclone. De raha vao mitranga indray ny cyclone de tonga de fantatry ny olona any amin'ny météo hoe zao no nahatonga ny cyclone iny. Ohatr'izay le zavatra tiako azavaina. Ohatr'izay ty politika ty. Fa le politika ny antsika eto Madagasikara tonga de resaka torako. Ireo nge ravarava reo. Sa famokirana seza. Izy daholo zany satria zany le tanjona amin'ny politika. Amin'ny politologie nge de zay nge définition amin'ny politika. Seza. Ny définition amin'ny politika tsy hoe seza fa le hoe ny politika raha dikako teny gasy, ny politika de fifandraisana ara-piarahamonina ikatrahana fahefana. Ary mba hitazomanao an'izany fahefana zany ary ampiasanao an'izany fahefana zany. Any hoe inona zany le hitazomana zareo an'le fahefana. Eo le mila jerena amin'izay tany alalan'ny alabato ve zay vao menomenona ny olona eto amin'izao tontolo zao. Hoe nangala bato reny tsy aparamarinana zany le fifidianana natao. Fa zoan'le olona tonga eo amin'ny fitondrana mihitsy mitazona an'io pouvoir io. Ary zay mihitsy ny tanjona. Satria raha tonga eo anao de ampiasa an'le pouvoir, azo an'le pouvoir, zay le définition. Raisan'izao tontolo zao zay définition zay. Zay mahatonga an'le il n'y a pas de politique sans pouvoir, il n'y a pas de pouvoir sans politique. Impossible mihitsy zany hoe tonga eto amin'le fitondrana zay le tsy manao politika. Tsy ny olona rehetra amin'ny teny ho any tiako tenenina le amboloha hoe de ikenao daholo fa hoe marina io. Zany zavatra hoe fifidianana filoham-pirenena ny teneniko. Impossible zany amin'ny décembre 2027. Na za hoe androany dia androany mandrefy an'io hoe inona le politika eto Madagasikara raha vao milatsaka amin'izany reo tsy lany. Mbola misy heritaona sy tapany zany mazaka. Geno mbola misy heritaona sy tapany zany. Fa raha vao zao le contexte na de ry zareo hilatsaka amin'izany aza alefaso le fifidianana fa tsy ho lany zareo. Ny olona anatin'le fanavozana ny tiako tenenina zany satria inona ny antony. Zao anie zao mbola ataontsika hoe io mantsiny zany le any amin'ny réseaux sociaux sy le hoe olona tena maharaka an'io politika io no andrefesana. Mbola andrefesana zao. Ny olona tena maharaka an'io politika io zany de ny ataontsika ny any amin'ny chef lieu de province. Tamatave, Majunga, Antananarivo sy Fianarantsoa-Toliara. Eko. Zay zavatra zay nefa ny hoe ahoana le mbola opinion publique any. Ataoko hoe ny famolavolana ny opinion publique tsy vita heritaona zany. Raha tsy hoe zay mahatonga an'le miteny le hoe inona amin'izay le hitazomana an'le pouvoir, ny alalan'le alabato ve ohatra na hoe amin'ny alalan'ny resaka manipulation. Any ma tsy fatao zany misy ao anatin'ny politika anareo ve le manipulation? Politika amin'ny ankapobeny tiako resahana fa tsy politika ny mira. Zay aloha tsy tonga amin'ny politologue ianao.
tsy manao resaka manipulation mihitsy zay, satria voalohany indrindra aloha matetika zany amina fitondram-panjakana na hoe antokotonga amina fitondram-panjakana ny tena manao manipulation. De le teneniko anao zay am'le définition an'le politika hoe ny politika de fifandraisana ara-piarahamonina, katsahana fahefana, hitazomana an'le fahefana, ampiasana an'le fahefana ary hitazomana an'le fahefana tsy ho vototra. De eo am'izay le olona zany mahita hoe ohatrany tsy de mambahoaka ntsony ange-tsika zany fa inona ny atao? Manomboka eo le manipulation. Vidina ny vatan'le olona, tia ny vola, tia ny vary, de tia ny olona fiditsika. Manao an'izany ve nareo nao amin'ny mira indray ary sody manao an'izany teo ange zany. Tsy mira fa maha-politologue fa tenenina hoe sody manao an'izany ary nareo amin'ny mira zany hitazomanareo fahefana tsy ho aty. Zay le teneniko anao teo zay ny resaka politika pratika io. Pratika zany io ary ny olona mahita an'io hoe hoaiza reto antoko politika reto ary inona le zavatra azo raisina anatin'le parti politika. De zany ve de tonga de andrefesanao hoe manao manipulation le parti politika. Lava be fotoanantsika i Mazaka fa ny omeko fotoana any ianao amitinana rehefa avy eo fa zao raha ny zavatra misy de toa ho tonga amin'ny natao hoe deal ino moa zany fifanarahana politika ve io zavatra io mety atonga ny fiverenana andriamatoa Andry Rajoelina eto Madagasikara ve analyse ndresaka eo nisy zany tsy afenina zany nisy ny 96 nisy ny andriamatoa Ravalomanana tafaverina teto tamin'ny 2014 tsy zavatra nisy zany teto Madagasikara na ny filoha tamin'ny deuxième république tonga teo koa izy tamin'ny 1996 ka zay ny teneniko anao ho tonga amina zavatra ohatr'izany ve io zavatra io na tsy atako hoe pouvoir ary no azony fa io tafaverina aiza ho aiza ny sarisary misy am'izany diplomatie ansadeky ny politika hoentin'ny tandrefana sy tatsanana tompoko possible ve? Zay ny zavatra rasananao zay nge le hoe misy le resaka lobbying mantsy zany. Ny amina resaka lobbying tsy maintsy misy zany hoe tsy misy mipetrapotsiny fa manao an'le tractation diplomatique zay le filaza azy miresaka amina reo firenena reo ary reo manana accès am'izany tsisy nge efa avy nitondra tsisy olona nilitilika anazy mihitsy hoe anao ohatran'izao misy fotsiny hoe firenena tsy de d'accord taminy satria tsy nitovy le intérêt tsy mifanaraka ny intérêt fa ny zavatra tiako tenenina voalohany indrindra aloha tsy maintsy miafara am'izay foana io, tsy maintsy miafara any ambony latabatra foana io na hoela na hoaingana. Ny zavatra tiako tenenina fotsiny raha mbola ireo nampiverina an'ireo schéma rehetrarehetra ny tantarainao teo reo de noho n'le fametrahana le bazin'le hoe inona no tena tokony hananganana amin'ny Madagasikara politiquement zay daholo ny fototra io zavatra rehetrarehetra jerevina le kahandreo fa mitovitovy daholo. Mbola tsisy fototra zany Madagasikara izy ianao? Tsisy satria raha vao mbola zao zany no tohizana de anao accord fotsiny de hoe alefa fotsiny ny fifidianana filoham-pirenena de mitovy ny taloha ihany fa le firenena mihitsy ny amboarina aloha mila ataontsika hoe mila misokatra zany ny politika eto Madagasikara misokatra tiako tenenina zany hoe misokatra tiako tenenina zany hoe fanamboarana azy fontony mihitsy satria tsy io ny vahaolana tokony ho an'ny Madagasikara tsy izao zavatra teneniny Sadek zao ary tsy izao zavatra ataony fitondrana ankehitriny satria ny Sadek miziriziry zareo koa mety hiziriziry ny tsy mety kosa nefa de hoe le fitondrana teo aloha indray mihitsy ny tena andray an'le fitantanana indray koa satria tsy zay koa aloha tsy ho avy am'izay mihitsy no na izao fotoana ny firenena ataontsika hoe miaraka amin'ny Madagasikara tsy zay ny tandrony zareo ny tena tanjona goavana anatiny eo ange irija de le tsika malagasy no hifanaraka de hita n'izao tontolo izao reo fa mifanaraka zareo.
zay fotsiny ange io communiqué-ny Sadek reny de zay pression hoe fampiresah ao anatiny ao nareo ozy izy. fampiresahana reo ao anatiny ao raha misy gadra politika ozy izy de vao reny de raha ny ohatrany hoe ataovy ozy izy le zavatra andraisany rehetra anjara sy fanarahany rehetra zany tsy hoe famerenana ny filoham-pirenena teo alohany fa zay teneniko anao zay hoe misy olona angeo am'le politika maheno an'ireny izy de tonga de teneniko mihitsy amin'ny voambolana antsika malagasy hoe mipara rehetra satria ny azy tonga de hoe raha zany zany eny misy de zay le zay mihitsy nge zany tsy ho eto ka izy tsinona tsy mahay le politika sy ka zay le teneniko anao hoe reny olona reny azany ahilikilika ny hoe andao tsika hiaraka amin'ny Russie tsisy olona spesialista mikasika an'le Russie io na ndray azy na io resaka Sadek io ny Sadek nge de zao le tantara tamin'ireny zany tamin'le accord de Maputo efa tonga de fantatra io ny antsika malagasy na ianao mahita ny antsika malagasy juridisme no ahindrahindra zany hoe fa nahindrahindrana an'le hoe zao ny lalàna mikasika an'izao de ny juriste no asaina manao an'le politika nanana expérience be da be Madagasikara ary le ataoko hoe nanana zavatra tokony efa hita ny tsy nampahety amin'ny îles éparses anie de ohatr'izany nandeha ny commission mixte commission frantsay anatiny ao ny lehibean'ny efa lehibean'ny fitsikolovana an'io Frantsa io anatiny tao diplomaty olona anankiray ihany no sady juriste izy no diplomaty tamin'izay ny antsika malagasy olona juriste daholy Frantsa miprevoir an'le hoe ty îles éparses ty to ferahany tantany ty fa mbola ao ampiasaitsika ty any amin'ny géopolitika 20 ans ho avy ny juriste malagasy le hoe anay io fa efa nanome an'io ny ONU efa fantatry zao tontolo zao nge fa any Madagasikara reo nosy reo fa tsy zany ny resaka resahanao eo géopolitiquement aty amin'ny Océan Indien iny tonga de tsy satsonina de niatrika an'le frantsay le malagasy satria tratra ny domination psychologique fatao zany amin'ny diplomatie hery no entinao eny ambony latabatra hoe inona avy ny hery anananao fahaizana anisan'ny hery savoir anisan'ny pouvoir zany amin'ny politika mandeha indray ny tany amin'ny accord de Maputo nataona politologue anglo-saxon ny accord de Maputo tonga de nisorata an'zareo tamin'ny teny anglisy rafitra tsara ny terminologie politika anatiny ao tsisy terminologie juridique ao na ny kely azy politika daholo politika hoe ataovy ty institution politika ty ataovy ny karazana triumvirat asiana vice président co-président anankitelo inona nataon'ny malagasy nitondra juriste be-da-be-nakany jery fotsiny tonga ny amin'ny ray nangataka tamin'ny Sadek mba ho vaiteny frantsay io misy azavy zany nge ny tamin'ny accord de Maputo mahafantatra an'izany reo olona rehetra mouvance reo nandeha tany zany hoe nafenina le malagasy hoe zany zavatra tsy nafenina zany tsy miafina zany hoe ny accord de Maputo nge ny original ny accord de Maputo nge en anglais ny Sadek koa tsy anindrahindra ny teny frantsay eo mihitsy fa ny malagasy ny hoe efa vita avany mihitsy alefaso izy izy ny amin'eo ataovy dika teny frantsay eo izy de iny ny Sadek ny maraina be namadika anazy amin'ny teny frantsay zay vao ny tonga taty Madagasikara ny mouvance rehefa tonga taty Madagasikara niady indray ny mouvance amin'le interprétation zao ny dikan'io maka juriste avy aty mouvance ray juriste avy ary zany le eto Madagasikara fa ho anay amin'ilay maha-politologue tsy zay le izy fa zavatra tiako tenenina zany amehezako an'izay ho anay tsy olona mpijery atsika sy ny olona mpanaraka atsika zavatra tokana ny teneniko misy zany atao hoe politologie zay le zavatra tiako tenenina eny ary isaorana ianao nanaraka hatramin'ny farany isaorana vahiny mandra-peo na mazaka